Alléluia. Shalom. Miarabanao amin'ny anaran'i Jesosy. Tainy tompo daholo tsika tompoko hivavaka atsika. Eny Andriamanitra rainay tsara indrindra any an-danitra ao. Velom-pisaorana mankalaza anao fony izay. Manandratra avy ny anaranao satria Andriamanitra ray zanaka ary fanahy masina ianao. Ianao rery ihany no deraina sy akarazaina ary mena voninahitra. Tonga indray ny voninahitra ny anaranao a Jesosy eo. Anome voninahitra ny anaranao ilay mpanjaka ny mpanjaka. Koa mangataka ny fanatrehanao fanahy masina. Fanahy masina apetrao eto ambavako ny tianao ambara. Apetrao eto ambavako ny tianao lazaina. Sa rehetra tianao lazaina amin'ny vahoakanao. Apetrao ny nofoko. Apetrao a Jesosy eo. Faoka ianao no hisandratra. Misaotra Jesosy eo. Amen. Alléluia. Miarabanao amin'ny anaran'i Jesosy Kristy tompo. Velona avy any Nazareta. Amen. Tafahoana eto indray izao sy ianao amin'ity androandroany ity. Voalohany herinandro moa zany hoe. Alléluia. Ny hoentiko amintsika zany dia momba ny firaisana amin'ny fanahy masina. Intimité amin'ny fanahy masina. Alléluia. Ahoana moa zany hoe firaisana amin'ny fanahy masina zany. Ny fanahy masina zany dia izy ilay fanan'Andriamanitra. Izy ilay fanahy nomba teny ambony rano raha mbola tsisy ninina tety amin'izao tontolo izao ty ny aizina no nanjaka. Dia ilay fanahin'Andriamanitra efa tety. Amen. Ary ihany koa izy ilay fanahy izay nanorotoro an Jesosy tao kibon'i Maria. Ary ihany koa izy koa ilay fanahy masina izay tonga tamin'ny mpianatra. Amen. Tamin'ny andron'ny Pentecoste. Ary ihany koa izy ilay fanahy masina izay mitondra atsika ankehitriny. Ahoana zany hoe firaisana amin'ny fanahy masina zany. Ahoana zany intimité miaraka amin'ny fanahy masina. Alléluia. Ny fanahy masina zany voalohany indrindra dia mitoetra ao anatin'ny olona manetry tena. Ao anatin'ny olona manana fanetretena. Amen. Ny faharoa zany le olona anankiray zany dia mandeha araka ny fahamasinana, manaraka ny didin'Andriamanitra sy ny lalany ary mandeha araka ny fahamarinana. Amen. Zay zany no itoeran'ny fanahy masina. Alléluia. Ary ihany koa io olona io zany feno ny tenin'Andriamanitra. Dia anatin'izay moa ny didy sy ny lalàna dia rehefa katoavana. Zany hoe le olona zany mankatò ny didin'Andriamanitra izy mankatò ny tenin'Andriamanitra izy iaina n'ilay tenin'Andriamanitra amin'izay fotoan'izay velona ao anatiny zany ilay fanahy masina. Dia rehefa ny fanahy masina zany velona ao anatintsika satria ny fanahy masina dia tsy hoe antsoina fotsiny izy dia tonga dia vita. Fa kolokoloina iresana namana satria izy dia olona tahaka atsika miresaka. Amen. Izy dia Jesosy miteny amintsika. Zany fahalebiazan'ny fanahy masina zany tsy takatra ny saintsika heverina. Amen. Ka tsy azontsika atao zany hoe ambinambiny ihany ohatra hoe isaky ny alahady hivavaka ihany vao miantso ny fanahy masina, na isaky ny fotoana amin'ny fito ihany vao miantso ny fanahy masina, dia zay izy vao tonga, na isaky manana olana ihany vao miantso azy. Tsy zay zany le firaisana amin'ny fanahy masina. Fa ny firaisana amin'ny fanahy masina dia fiainana isanandro. Amen. Dia ihany koa zany ny andrenesantsika ny feon'ny fanahy masina dia tsy ao anatiny hoe toerana rehetra, fa ao anatin'ny fahanginana, ary ihany koa ao anatin'ny fahanginana. Amen. Dia matetika zany ianao mitokana miresaka aminy dia manomboka ianao ny fanahy masina miteny ao anatinao. Amen.
ao amin'ny fisainanao haleloia, manome fahalalana, manome fahazavan-tsaina, de miteny izy ao anatinao ao amin'ny fonao heninao mihitsy misy teny ao omeny haleloia. Miteny zany fanahy masina amintsika, miteny koa izy amin'ny sofina, amen. Miteny ihany koa izy amin'ny alalan'ny nofy sy fahitana, haleloia. De ahoana ary igardenao an'io zavatra io, hoe ny hitandremanao amin'ny fifandraisanao amin'ny fanahy masina isan'andro zany, ahoana ary ny atao, amen. Ny atao zany dia mila ianao voalohany indrindra tsy miaroaro amin'ny fahotana. Ny fahotana dia tena tsy afaka hitoetra ny fanahy masina, zany hoe olona masina no hitoerany, amen. Satria isika no tempolin'ny fanahy masina, hipetrahany fanahy masina, amen. Tsy afaka mitoetra amin'ny fo maloto, tsy afaka mitoetra amin'ny vatana maloto. Ohatra zao tsika hoe miteny amin'izay rehetra tiantsika ho tenenina, de efa tsy afaka mitoetra ao ny fanahy masina, haleloia. Fa ny fanahy masina zany dia izay le nitenenako teo hoe ianao le mankatony-dija sy ny teny, de eo zany ianao miamasina de manomboka manana relation amin'ny fanahy masina, efa manomboka fantatra hoe tsy azo atao zao zany fanahy masina mampitandrina eto zany tsy tokony ataoko, ty zany mila hitandremako, ty zany tena fanahy masina tsy andehanako, de akatoavinao reo de manomboka réel amin'ny fiainanao ny fanahy masina, manomboka tonga miresaka aminao foana izy, mananatra anao foana izy, haleloia. Miankina amin'ny fankatoavana zany sy ny fahamarinanao sy ny fahamasinanao no hitoerany fanahy masina ao anatinao, fa tsy mitoetoetra foana hoe zay olona miantso fanahy masina de iny izy, na manana olana ianao vao hiantso azy, na hoe ao anatin'ny public ianao vao hiantso azy. Fa ny firaisana amin'ny fanahy masina zany intimité, amen. Ary mila foana koa ianao miresaka aminy mitokana, miantso azy, miteny aminy, mamaky tenin'Andriamanitra, mivavaka, amen. Isan'andro firaisana, miresaka, mivavaka, mandinika tenin'Andriamanitra, mifadianina, haleluia. Izay zany miamitombo ny firaisanao amin'ny fanahy masina, araka ny teniny ao amin'ny Jaona toko fahatelo hoe za miaina fa izy tsy maintsy mitombo. Jesosy ilay fanahy masina ao anatsika zany tokony hitombo ao anatsika, de rehefa ny mampitombo azy zany de isika lay mandeha amin'ny fahamarinana sy ny fahamasinana sy ny fankatoavana, amen, sy ny fahatahorana azy, haleloia, amen. Maro be zany no dingana ilain'ny fanahy masina amintsika ahafahany toetra ao anatsika, satria zany mila toerana madio, haleloia, madio ny toerana hitoerany fanahy masina, amen. Indray zany tsika miantso de tonga ny teny tsy fantatra, tonga le fihetsika reny zany le herin'ny fanahy masina, le heriny zany tonga de tsy zakatsika, de mahatonga atsika miteny amin'ny teny tsy fantatra, mahatonga atsika matsapa afo, mahatonga atsika indraindray sa izy, amen. De ny olona afaka mihaino ny feon'ny fanahy masina zany de le olona calme, fa ianao be teny loatra, ianao relation etsero de tsy afaka maheno le feony ianao, tianao andehanana ery, tianao hitsarapany ety, antaonao ny ety, taonao ry de miresaka foana ianao, tsisy fitsarana, tsisy fandiniana, de amin'izay fotoana zay tsy hoeninao mihitsy ny feon'ny fanahy masina. Fa fanahy masina ao anatin'ny toerana calme, tsy tia tabataba, de olona calme ihany koa afaka mihaino le feony, mandinika le teniny, amen. De mahatezitra ny fanahy masina ny tsy fankatoavana, ny manao mampalahelo azy, araka ny teniny ao amin'ny Efesiana hoe aza manao mampalahelo ny fanahy masina, zay nanisina tombo-kase anareo tamintsika zany mampalahelo azy raha vao tsy mankatoa, tsy mihaino, amen. Tray mandeha ry havana, efa nananatra azy joko vombera maranako azy, nananatra ny fanahy masina zany ny teny,
amin'ny olona anankiray. Alleluia. Satria zany tsy ny olona rehetra no akasitrahan'ny tompo hoe hiaraka aminao. Tsy avina ny olona, tsy akalaina ny olona, fa kosa misy ny olona tena hoe raran'ny tompo hoe tsy mety aminao fa hanimba ny ara-panahinao. Amen. Izay tsy midika hoe alanao le olona. Dia rehefa naneo ahy tompo nofy olona anankiray dia ny tongony no hitako, ny tongotrany. Dia inona ho ny antony nahitako ny tongotra ny olona iny, tsy azoko a Jesosy. Dia ovakitsika ny tenin'Andriamanitra izay nomeny tompo anazy zany, nomeny Fanahy Masina ahy tamin'izay fotoan'izay ho abolana toko faha-24. Tany ny tompo inona ny teny zany hoe manandrify an'izay fito ovakitsika amin'ny anaran'i Jesosy. Aza mamaly ny adala araka ny adalany, fandrao dia manao azy hoendry izy, manapaka ny tongony sady misotro loza, izay mampitondra teny ny adala, mikepikepoka ny tongotry ny malemy tongotra, dia toy izany no abolana eo ambavany adala. Amen. Eto dia le tongotra jereo nge mandiny fahenina hoe manapaka ny tongony sady misotro loza. Ny any adala zany teneny eto. Karaha ianao zany miaraka amin'ny adala, dia adalako. Dia amin'ny fotoana io zany ny teny amiko efa nanatra amin'ny Fanahy Masina dia hitako le tongotry le olona. Hitako le tongotry. Dia vakitsika ihany koa ho abolana toko voalohany ho abolana toko voalohany 5:20 amin'ny anaran'i Jesosy. Anaka, aza miara-dalana aminy ianao, arovo ny tongotrao, tsy akamin'ny alehany, fa ny tongony miazakazaka ho amin'ny ratsy, sady faingana handatsa-dra. Mazava tsara eto amin'ny ho abolana toko voalohany 5:20 sy 20. Ny tongotry ny maha-olombelona zany. Tsy mora le fankatoavanao amin'ny Fanahy Masina io tsy mora le hoe firaisana amin'ny Fanahy Masina io na ny olona tianao ary mety ampisarahan Jesosy aminao. Ny olona tiana tiako teneny eto hoe mety olona namanao akaiky, mety ankonanao Halleluia. Mety zany ary dia teneny tompo hoe tsy azonao iarahana satria animba ny firaisanao amin'ny Fanahy Masina. Mety zany ampisarahan tompo aminao. Za mila zao mitady vonjy zany dia tsy mania tongava satria izy hoe indray mandeha ihany ty mba hatory ato amiko izy satria manana olana, dia tonga atao zany izy za tsy malahiny izaniza tompo fa fijorom-vombelana ataoko eto. Dia rehefa zany izy tonga natory tao zany satria efa maraina be le izy dia riavana mihitsy niditra teo anampona ny vavako. Rehefa avy eo moa zany ny bebaka ao nangataka ny rano Jesosy, ny bebaka ny fona tamin'i Jesosy, mamindrafo amiko Jesosy. Halleluia. So ihany fa mbola eo ny rano Jesosy manadio manasa atsika, dia ihany koa rehefa mifona atsika dia tsy miverina. Amen. Satria zay koa zany matezitra ny Fanahy Masina ny fahotana miverimberina, fa matoa ianao mibebaka dia vona tsy amerina intsony. Halleluia. Zay zany no fiarahana amin'ny Fanahy Masina. Zany hoe manaiky ianao zay rehetra teneniny. Rehefa ianao vonona andeha araka ny sitrapony dikan'izay izy zavatra ho teneniny ao misy discipline arahanao dia tsy maintsy arahanao. Rehefa asehony ianao tenenina aminao dia tsy maintsy akatoavinao, na ary hiala miankonanao, na ary andao ny namanao ianao fa tsy amin'ny ady. Halleluia. Tsy amin'ny disadisa akory. Amen. Halleluia. Satria tsy mora ny diatsika, fa ohatra hoe miresaka anao, mampalala anao tsotra dia toizanao ny dianao. Amen. Izy moa manana foratsy anazy ny tompo, fa noho ny fanarahanao ny Jesosy, noho ny fankatoavanao ny Fanahy Masina zany dia manaiky anao. Halleluia. Zany hoe misy discipline ihany koa zany firaisana amin'ny Fanahy Masina.
misy discipline be dia be akatoavinao. Alleluia. Ny amin'ny fiteny, ny amin'ny fihetsika, ny amin'ny fitondran-tena, ny amin'ny sakafo, ny amin'ny fiarahana amin'ny olona, zany rehetrarehetra zany, ny programa, ny ora, zany rehetrarehetra zany mila zany tena hoe discipliné anao. Amen. Amin'izay fotoan'izay afaka ny fanahy masina mitoetra ao aminao. Amen. Tia voninahitra ho an'i Jesosy irery ihany ho azy hatramin'ny taolany indrindra ho mandrakizay. Amen, amen. Tahian Jesosy daholo tsika tompoko. Halleluja.